Amin'ity an'io indray dia vavaka manokana ho an'ireny mpianakaviana iray izay manana olana amin'ny tsy fahazahoana zanaka. Efa 9 taona tokoa izay mba nandriny ahazo izany zanaka izany kanefa hatramin'izao dia tsy tanteraka izany. Mangataka izy mba hidiran'Andriamanitra tsehatra ny amin'izany ka raha anatona an'ireo ginekologa izy dia mba hita vahaolana ary eo koa ny vola izay enti-manana amin'izany dia mba omen'Andriamanitra azy anie izay angatahany. Koa manasa anao ary mba hiara iombom-bavaka. Hiaraka hivavaka isika. Isaoranay mandrakariva ny anaranao Tompo satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara koa. Ianao no azonay anteherana eto amin'ity fiainanay ity. Betsaka ireo olana izay lalovanay Tompo kanefa ianao dia mahay ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny fitahinao ny fiainanay mandrakariva ary misaotra ihany koa ny amin'ny fahafahanay mbola mifampitondram-bavaka amin'izao fotoana izao. Misy ireny mpianakaviana Jesosy izay mangataka vahaolana avy aminao mba hanomezanao zaza ho azy. Efa 9 taona tokoa izay nangatahana izany kanefa mbola tsy tanteraka izany ankehitriny. Mangataka aminao ary Tompo mba hidiranao an-tsehatra tahaka ny nidiranao an-tsehatra tamin'ireo fiainan'ireo mpanompo vavinao fahiny tao amin'ny Baiboly izay efa momba tahaka ny Sara kanefa dia nomena ahazo zanaka avy aminao. Ka ireny koa Jesosy ny anaovanao fahagagana ho an'ity ireny mpianakaviana ity ka raha andeha handalo any amin'ny ginekologa izy hijery izany antony mahatonga tsy fahazoana zaza izany dia hidiro an-tsehatra izany Jesosy ka hanao fahagagana ka mba ahazo zaza izy satria ny zanaka dia lova avy aminao tokoa ary ianao koa no efa nitsodrano ny fanambadiana Jesosy ka raha sitrakao Jesosy dia haenao ny vavakany ary ny vola izay enti-manana ny amin'ny fitsaboana rehetra izay mbola ho ataony dia ianao koa ny hanome izany ka mba ahazo vahaolana izy ary mino izahay fa tsy zava-mahagaga izay tsy hainao atao Jesosy io. Ka raha mety ianao dia omeo izany zaza izany izy mba hoentiny mitera sy mankalaza ny anaranao dia ampio koa nefa izy mba hay ankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra ary ninonina mety hitranga dia tsy hiala aminao izy. Dia misaotra Tompo satria inonay fa efa niaino mivavaka ninao ary vonona maly izany koa araka ny be ny indrafonao. Fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen.